afaka dia tompoko le izy mahakasika ny ministre ny énergie zany ireo parc solaire zay napetraka atao Mahajanga magataka fantanina hoe aiza izy amizao raha ny feomely dia any MJB satria natao fanehoan-tsary le izy amizao fotoana izao tsisy zavatra mipetraka ao Mahajanga ary tsisy asa miatomboka ao Mahajanga. Faharoa ny ministre ny travaux publics mangataka ny fidinanao zay ndray mato ministre naramaso ny asa io fa ohatrany koba ny lalana zay atao Mahajanga misy ny tsara ny ankabetsahany ratsy ary ny lalana ao amin'ny RN2 zany mbola RN4 azafady mbola tsy miatomboka araky ny zay lazainareo fa hoe mandeha tsara amizao fotoana izao. Manarakaraka an'izay moa zany mangataka fantanina ihany koa mila valiny amin'ny ministre ny sport mahakasika ny homologation satria raha taratra amizao dia miverin-dalana ary koa tsy mahomby tanteraka ny kitra malagasy no afitsokin'izay homologation izay satria ataotsika ivelan'ny Madagasikara ny lalao rehetra ka izay ngamba ny fahitako azy tokony azavainao vahoaka malagasy fa nanantenan'izay ny vahoaka malagasy nefa treto tsy misy zavatra mazava mahakasika an'izay homologation zay ho tonga ihany ny remaniement. Farany zay somary lavalava mampitaraina moa zany dia ny ao anivon'ny ministerany enseignement supérieur olana no misy ao amin'ny Saint-Temady amizao fotoana izao izay afitsoky ny DG izay mampitaraina nireo mpiasa zany saika amin'erana Madagasikara amizao fotoana zay fampiresahantsika atarafana fitarainana maro isan-karazana amin'ireo fametrahana mpiasa eo anivony zany amin'ny mpanjakana izany ilana fanarahamaso zay zavatra izay satria misy ny kentrano an-trano ahina mety amotoka anio Saint-Temady io. Raha mato ministre mba mangataka zahay andefasana inspecteur des ministères zany eo anivony EDSP ao amin'ny université Mahajanga satria misy ny olona akaiky anao mba tsy lazako hoe anadahinao dia ohatran'izay koa ny any Antsoy izay tena manjakazaka amizao fotoana izao amin'ny fanaovana antsojay amin'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP ary miangady isian'izay inspection zay ihany amin'ny fandanina amin'ny resaka arabola izay mampikaikaika an'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP université Mahajanga. Ary ny question mipetrako farany moa zany aminao dia mahakasika ny resaka fisiany resaka kentrano-antrano zay mampiresaka misy amin'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP université zany zay tsy ao Madagasikara intsony ary betsaka izy ireo amin'ny ministère maro zany misy an'io zavatra io fa no resahako eto dia ny eo ao Mahajanga izay misy an'izay tranga izay tsara ny ahafana manaramaso an'izay mba ahafana mitsitsy ny volam-panjakana izay tsy mandia amin'izay toerana bokatsy azy ilaina ny fanaramaso kamizany tsy tokony verivery fatany ny volam-panjakana Baroka ny manakana umetika fitenena manaka ni baroka kuvita umahabu nimetoa jenihina na sotra andrimatoa filoana le fitenena miarabo andrimatoa premier ministre yanareo membre du gouvernement ny fandraisanteny voalohany dia fisaorana manokana ny ramatoa ministre d'enseignement technique zay mahavangivangy ana ihany mahabo tokoa tamin'ity taona ty dia efa indroa izy nitagna mitondra ny fijery hafa nanao ny fiofanana tagny Mandabe ambanivohitra be Mandabe zany tao mahabo sotranao ramatoa ministre fa eto ihany koa dia mitena ministre koatsinay koa na mitareny tsy hay mianatsiny
fa tsy mbola nahita ny ministra koatsy koa nefa mba anatin'ny mena be ihany mahabo zany ary tsy haiko manaraka an'izay a misaotra ny ao amin'ny gendarmerie nationale satria 2 taona zay moron-drano mahamena be manontolo dia milamina tanteraka zéro kana acte de banditisme zéro kana halatromby misaotra ny fanjakana tariny premier ministre filoham-pirenena nandefa ny colonel Faneva nampilamina ny tany mena be ka dia misorona zahay eto dia mitazona azy ka tsy ekele ny fangatany bekidy teo afondrahoany avelao hoelao aminay ao hiany lamina ny vahoakanay faharoa manaraka an'izay dia mikasika ny fampianarana misaotra tamin'ny fanomezana table banc kanefa eto dia misy lycée misokatra CG misokatra ao aminay izay tsy manana efitrano ny ray zao raha ny lycée CG tao analany Tsivana dia trano nomeny be ny tanàna teo aloha rehefa tsy lany napodiny tsy nomeny koa trano ao ny lycée ny Ankilivalo ao ny CG ny Ampani tsy isy efitrano izy ireo efa nanaovana fangatana moa agny amin'ny Menina fa dia mendrandran'izay zay mesure miaraka amin'izay ihany koa dia ny firekruteran'ireo mpampianatra ireo satria mpampianatra vacataire ny manodina azy io manodina ireo sekoly ireo manaraka an'izay dia simba ny tanànany Mahabo ka ao ny rano atao hoe Morondava todika amin'ny Andriamatoa ministre d'aménagement du territoire raha tsisy fandraisana andraikitra amin'izao fotoana tsy latsakora zao dia mety horavany rano ny tanànany Moroy Mahabo ka dia mangataka mba hijerena io digue de protection io fa dia horava io tanàna io tompoko tratriny renirano faraparany angamba dia mitodika amin'ny ramatoa ministre ny intérieur mialatsiny ampanajana sy ampanatrehatena no hisoroako tena ny vahoaka eto satria zay mahasolom-bavahoaka mitaraina ny vahoaka ny Mahabo tompoko na nisorona ny chef district zay votao raiky no tonga tao dia chef district zay 2 taona ny alany tao agny Andilamena no verina ao ndray dia nefa na ny député-ny Andilamena dia mbola hiteny eo izy fa tsy mahafoy ihany koa ny district io any aminy ka dia mangataka ny vahoaka mitomany ny vahoaka ao Mahabo satria mety amin'ny vahoaka ny fomba fiasan'ny district io mahitsy tsy manao kolikoly mampianatra ny vahoaka ka dia hatolotro anao Andriamatoa premier ministre ty taratasy zay avy amin'ny vahoaka tia mety omena ny garde corps na hoatery koe raha ohatra tsy horaisiny eto fa avy amin'ny vahoaka ny soloako tena fa tsy za tsy mananolana amin'izay chef district ho tonga eo fa solotena ny vahoaka no miteny eto dia zay nitarainy vahoaka fa mety amin'ny vahoaka io chef district io sotra tompolavaka sitraka tompovava isoana ny solombamboaka ny Mahabo mety tsika fitenenana manaraka ny solombamboaka ny Manandrina Andrianjanahary fanomezany soa Sanapetsaka andreo filoana nareo mpiamaritra miaraka ny praministra sy ireo miaratsika solombamboaka rehetra raha resaka Manandrina dia resaka fandriam-pahalemana resaka lalana fampianarana fahasalamana tsika makasika ny fandriam-pahalemana azo lazaina fa milamina ny district ny Manandrina amintsika miteny zao makasika kadrindra andriamatoa ministry ny polisy ny fampiresantsika iny dia tonga any ny recontrera ka dia efa manao ny asany izy ary anisan'ny natsara fandriam-pahalemana izany fa niendro kely dia ity mangataka zay ny amezana fitaovana andreo mpitany filaminareo polisy zay satria tokony anana 4-4 reo any amin'ny district Zandrozy Manandrina tena eo ihany koa ny trano zay ny commissariat dia trano indrano na trano zao raha misy ny fanaovana construction vaovao dia angatahanay koa ny anomezana zany amin'ny district Manandrina eo niveau ny gendarmerie andriamatoa ministre gendarmerie dia misaotra fa nanao zalahy tany ary zay antony nampilamina satria hatrao zao dia mbola anyerikianja reo mpitany filamenanareo fa ny angatahana manampy zay dia fitaovana ihany koa tsy ampy ny fanokafana ny poste avancé anjomana koa sy anjomana kizana
ary indrindra ny famadiana ihany koa ny poste avancé talata vomena ny brigady ny famadiana ny amin'ny brigady Manandrina ho kompania zay zany anisan'ny ampilamina maharitra district Manandrina ao anatin'izay ezaka efa iarahantsika manao zay. Manarak'izay dia amin'ny resaka andriamantoa ministry ny fanajariana tany misaotra betsaka fa nahazo ny commune anay misy maromaro nahazo tamin'ilay famatsembolany banque mondiale moa zany milalana FDL dia sorany fa zavatra tena mampilamina anay koa resaka fandriam-pahalemana dia ny fanokafana ny sapanarafana anatany ao amin'ny district Manandrina ary anisan'ny diniantsika tamin'ny tany agosto zay le mato prime ministre dia ilaina ny fanokafana an'izay indrindra ny fametrahana tsy hoela ny tale régional ny fananatana sy ny fisinjaram-pahefana gouvernemania miangatana zany zay. Raha matoa ministry ny fampianarana makasitraka fa voalay ny fanomezana maromaro hitako ato anatin'ny taratasy aby zany zavatra rehetra zany tianao anay Manandrina matoa misy ireo zavatra ireo kanefa ny zavatra mampitondray ireo mpampianatra forama reo tompo mangataka recrutement reo ohatran'izay koa ny CNFP mangataka koa reo efa olo telo taona dia BDB no mihatona hatramin'izao ka angatahana ny recrutement ho andreo mpampianatra reo sy ny any amin'ny LSA ihany koa zany dia mangataka an'izay. Eo ihany koa andriamantoa ministry ny fahasalamana dia nirokatra ny tazoboka ny Manandrina fanafody nefa tsy ampy any amin'ny CSP dia nampitondra an'izay ihany koa vahoaka hoe mba hampitao andriamantoa ministry azy zany zavatra zany fa tena ilay ka ny zay zany ny zavatra mahakasika an'iny fa ny fanokafana ihany koa sy ny fitokanana ny hopitaly lehibe Manarapenitra efa miandrandra'io zahay ihany vahoaka dia efa miandro fatratra ny hitokanana ny hopitaly Manarapenitra io. Ho amin'ny andriamantoa ny ministry ny asa vaventy iny moa efa fampiresantsika rehefa hita koa ny ministéran la izy fanamboarana ny lalana anjamana koa na Movibe centre talata ny vomena ary ady eny amin'ny RSE makeo Movibe centre zany renivohitra ny district Manandrina angatanay tompoko ny anamboarana ny lalana io hita miezaka ataonao andriamantoa ministry amin'ny lalam-pirenena iny efa ela loatra no atao hoe ngamba miandrinao io toerana io zany hoe efa tokony ary tsy diso nanolona ministra teo alohan'ny fandimby tao ministère ny asa vaventy fa zao zany tsika vao mahita hoe betsaka miasa efa manomboka raha Madagasikara mampairanao andriamantoa ministra saotra tompoko lany makasitraka tompoko vavy agasana ny solombavambahoaka ny Manandrina ometsika fitenenana manaraka ny solombavambahoaka ny Nosy-Be honorable Arosy François. Misaotra nanamia fivolanana président miarahaba premier ministre sy ny membre ny gouvernement jiaby miteny volaniko voalohany tsy haiko tsy saotra ny président république amin'izay soa nataony tao Nosy-Be miaraka amin'ny premier ministre sy ireo membre ny gouvernement izay nagnano tokana zavatra maro sady misy asa maromaro koa izay commencé ao Nosy-Be ke mankasitraka amin'izay fitiavana Nosy-Be na zay na tsy zeny ohatrany maomby lehibe milomagno zay ka zay efa be ny natao nefa mbola misy foa ny tokony atao ka noho izay mitodika amin'ny ministre ny rano za efa ho avy ny maintany ka indrindra ao amin'ny Elville zay tsara zahantsika malaikilaky fa ao Elville ny tegna ny problème mikasiky ny rano jeté amintsika miteny jeté. Eo koa amin'ny ministre ny commerce sy industrie mikasiky ny vidiny langilangy sy lavanay monsieur ministre mba tsara jereny fa tegna sahirana ny olonay ao Nosy-Be sy ao Nosy-Combat mikasiky zay vidiny lavanay sy langilangy zay. Ao amin'ny ministre ny intérieur Nosy-Be manana centre manokana ka ny application io tsara mandeha zisk'androany mba tsara jereny eky fa ela zay nazahoana izy nefa mbola tsy mandeha zay ny application mikasiky ny centre manokana io ao Nosy-Be ka mba tsara zay na rabezitsika eky fa manjary fotoa mabe loatra zay ny tsy andritra fotoana zay.
ka manangatika anao zay madame le ministre mba hijezo anao. Ministre ny tourisme eto mangataka aminao madame le ministre mba jereny reto olo manana hôtel reto ny asa tokony ataony gasy resoloko indrindra amin'ny Tour de l'île mivizity ily marikitra aby regny ary ao koa zegny magnano boutiky koa reo agnatin'ny hôtel ao ny zavatra zay fataony gasy aby koa iny ny alenao atao amin'ny hôtel ao ka mba miangavy mba jerentsika zay asa zay tokony vitany gasy zegny mba mezatsika gasy fa tsy zay zavatra jiaby ataonao fa misaotra amin'ireo nagnano hôtel fa le zavatra tokony anjarany gasy zegny mba zahatsika koa. Ministre ny polisy efa misy trano monsieur le ministre ao amin'ny Skomba ao namboary izy io tamin'ny za député taloha teo efa vita nefany mbola tsisy polisy mipetraka ao nefa nosy zoarika mba miangavy zegny nanapitrana polisy amin'ny Skomba. Ministre ny asa vaventy ny lalana mandeha any hôpitaly tsara lalana any jiaby fa manonga eo amin'ny hôpitaly eo amin'ny 600 metra eo tena roboka ka mangatika fijerena zo manokana mba hivitany lalana io koa amin'ny satria ro mpiasa lalana zao mbola any raha ohatra reo fa mialany saroty be no havitana lalana iny ka mba miangavy amin'ireo mbola any zao amboaritsika ny lalana manonga ao amin'ny hôpitaly be. Zay sy zay izy ke misaotra fanomezana fivolana misaotra ankestrana ny solombaboaka ny Motsibe ometsika fitenenana manaraka ny solombaboaka ny Ambilobe honorable Dasimo. Misaotra président ame fivolana magnano mbola tsara monsieur le premier ministre mbola tsara tsika jiaby membre du gouvernement. Zay moa tsy karaha sasany tsy mahay mankasitraka zay mankasitraka fa asa be nataonareo tamin'ny firenena fa ny fitondrasana firenena zay tsy vita agnatin'ny fotoana fohy karaha ao amin'ny lanin'ny limon riaka zay be ny vita be koa ny tavela am'izay ny fabezan'ny tavela zay monsieur le premier ministre nareo membre du gouvernement te hitodikely za vinany filoham-pirenena ny fijerevana ny maolo ary ezaka ataonareo koa ny fanatsarana ny asam-panjakana fitantanana raha-panjakana ka raha jiaby zegny monsieur le premier ministre tsy ho tanteraka izy koa tsy amy raha hely tiako amin'ny tanina ty mba himbirana monsieur le premier ministre mba dininareo hely mikasy karama a Madagasikara ty fa vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra ny solika miakatra ny karama farana ambany Madagasikara ty fa tsy mandeha. Ny manaraka misy indemnité de logement ny mpampianatra zay efa nandalo tamin'ny intérimaire roatonta ka raha mbola tsendriky appliqué izy io mampitaraigny ireo mpampianatra